Na dia tao anatin'ny fako miavosa maneran'ny tanàna raha no nandraisan'ny Tomasina ny fetin'ny Krismasy dia tonga saina kosa ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany ka nivondrona nanambatra ny heriny ny teo anivon'ny faritra Atsinanana sy ny commune urbaine Tomasina nanao ezaka ny fanometanana nanadio avy hatrany ny bazary kely ny alahady lasa teo. Hetsika iray no heverin'izy ireo ahafahana manampy ny mpiarabelona amin'izao fetin'ny asaramanitra izao moa izao ezaka natao izao na dia efa niarahany aika aza fa somary tara ihany satria tsy afaka tao anatin'ny fetin'ny Krismasy. Fantatra fa efa manana ilay tetikasa vaovao iarahana amin'ny Ingénieurs Sans Frontières moa ny commune urbaine Tomasina ankehitriny saingy amin'izao fotoan'izao ihany koa vao vita ny sony ahafahan'izy ireo miasa ka dia mbola hiandry kely indray ny fanatanterahana ny atota taratasy samihafa momba izany ny tompon'andraikitra sy ireo anivon'ny Ingénieurs Sans Frontières vao afaka mihodina sy miasa anala sy hitantana ny fako eto an-tampon-tanànan'ny Tomasina. Mandra-piandry izany fotoana izany hoe ano any amin'ny volana aprily ano any vao isy ny fandraisan'andraikitra feno dia tsy maintsy misy ihany koa ny fanomezan-tanana analana ny fako eto an-tampon-tanàna toy izao. Bazary kely dia Poanalakininina, Ankirihiri, ireo faritra maro izay nisy fako miavosa tsy azo indray maka no nanaovana ezaka niarahana anao tamin'izao. Asaramanitra zao moa zany dia anao fety daholo ny isika rehetra ka dia tsara ihany raha ohatra ka madio ny tanàna. Izay zany nahatonga ny faritra nandray anjara amin'ny fanadiovana ny tanànantsika. Marina fa kominina ny tompon'andraikitra kanefa isika rehetra samy monina amin'ity tanànan'ny Tomasina ity ka dia mandray anjara zany ny faritra amin'ny fanadiovana ny tanànantsika mba samy hanao fety amina tanàna madio isika rehetra. Tsara ihany koa ny milaza amintsika rehetra fa ny fanadiovana ny tanàna dia tsy natokana ho an'ny kominina samy rery fa natokana ho an'izay olom-pirenena jiaby ka monina ny tanàna Tomasina teto. Tsy voatery malaka camion manana zavatra fandraisana anjara tsikelikely ny fanajana ny ora fagnariana fako ny fitandremana ny fanariana fako amin'ny toerana tokony hanariana azy dia fa ezaka sahady zany. Zao tsika raha mandalo amin'ny avenue dia mahita misy toerana misy baka kely madinidinika napetaka amin'ireny palmier reny. Ny fanazantsika amin'ireny dia fa karazana fandraisana anjara amin'ny fanadiovana tanàna zao. Ka dia noho ny anton'izay zany no nahatonga ny faritra hoe maloto loatra ny tanàna ka tsy afaka hijery vain-draha latsy maharary ka dia mba mandray anjara ihany koa zany amin'ny fanadiovana ny tanànantsika. Ao anatin'ny fetin'ny asaramanitra izao dia tsy adinon'ireo tompon'andraikimpanjakana ny mahatsiaro ny vahoaka ka nanolotra omby miisa 10 ho an'ireo boriboritany 5 eto an-tampon-tanànan'ny Tomasina, teo koa ho an'ireo miaramila ny tafika sy zareo ny gendarmerie pirenena. Tafiditra indrindra ao anatin'ny ezaka fametrahana ny fihavanana mba ho nofokena amin'ny tam-pihavanana ireo omby 10 natolotra tetsy amin'ny boriboritany Tanamboasaingy tetsy izao. Atao indrindra ahafahana malifaly ny isa-tokantrano ka hifampizarana eny anivon'ny vokotany rehetra eny sy eny anivon'ny saban-draharaha indrindra ho an'ireo mpitandro filaminana ihany koa izay miasa andro aman'alina miezaka mampandry fahalemana miaro ny vahoaka sy ny fananany indrindra ao anatin'ny fotoanan'ny asaramanitra toy izao.